Ny lohahevitra izay mpanjinitsika dia manao hoe mahandrasa ho avy ny tompo. Mirary sosahady ny fimpizaida ihany koa izay nisafidy ny soratra masina manao hoe mitendre tsara amin'ny feo fifaliana sady miarabanareo amin'izao alahady natao ahatsiarovana anareo izao. Marika toko 7:10 andiny 2:30 riavana no andraisantsika afatra hatramin'ny 7:30. Marika 3:20 andiny 2:30 hatramin'ny 7:30. Araka ny efa fantatsika iombonantsika fiangonana rehetra atao anatin'ny sany FJKM fa manana vina lavitra isika. Ny vinantsika izay tsy resahana raha tsy atao anatin'ny fiangonana ihany, tsy tabatabaitsika ivelany ihany zany fa isika atao anatin'ny fiangonana FJKM no mametraka azy ary miazakazaka manatanteraka azy dia le manao hoe ho firenena kristianina trany i Madagasikara hatramin'ny roviana moa ilay taona 720 raha tsy tonga alohan'izay ny tompo dia ampifandraisitsika tsara zany no hoe sady miazakazaka miasa ihany isika no miandry amin'ny fiavian'ny tompo. Le fiavian'ny tompo mantsy mety misy karazany anankiroa, na zany izy ho avy amin'ny voninahiny izay andrasantsika fatratra handray atsika ho any amin'ny toerana izay efa nomaniny sy namboariny, fa na isika no antsony mody any aminy. Rehefa mbola tsy tonga zany ny fotoana iverenany ety ambonin'ny tany nefa tapitra ny fehitrandrontsika tsirairay arak'izay efa nandaharany azy dia isika no antsony mody any aminy, izay mbola samy tsy apoziny, samy tsy fantatra. Isika nefa manana vina noho izany dia sady miezaka manatratra ny vinantsika isika kanefa miandry ary amin'ny faharetana izany fiavian'i Jesoa izany. Ity marika ity riavana dia apahany amin'ny torolalana omeny Jesoa ho an'ny mpianatra momba n'izany andro farany iverenany izany indray. Ka raha nanaraka tsara ny fivakin'ny soratra masina teo isika dia miverimberinao, amafisinao, antitra anterinao ny hoe miambena. Vao manomboka izy ery amin'ny 2:30 dia hoy izy ny hoe fa amin'izany andro izany na ny ora dia tsy misy mahalala na dia ny anjely na ny anan-danitra ary na dia ny zanaka azy afa-tsy ny ray ihany. Mitandrema, miambena, mivavah fa tsy fantatrareo izay avian'ny fotoana. Dia mitoy ihany izy eo ambany eo manazava ny hoe rehefa handeha izany hoy izy dia tahaka ny tompotrano handeha dia nozaraina sy nomena fahefana ny olona ao an-tokantrano ao amin'ilay tanàna, fa ny mpiambina kosa dia nomena anjara asa mba tena hiambina tsara. Dia ry amin'ny 7:30 andeha raha tsika mamaky riavana 7:30 farany amin'ny anaran'i Jesoa, ary izay lazaiko aminareo dia lazaiko amin'ny olona rehetra koa miambena. Izany hoe rehefa vita le fanazavana mbola namafisina nantitra anterina ny hoe miambena ho aho ianareo. Ny lohahevitry ny toritentsika zany dia ny hoe fiangonana sy kristianina manao zava-dehibe ny fiambenana. Kristianina sy fiangonana manao zava-dehibe ny fiambenana noho ny fiavian'ny tompo. Kristianina sy fiangonana manao zava-dehibe ny fiambenana noho ny amin'ny fiavian'ny tompo. Dia fanontaniana roa no valitsika ao anatin'izay. Nahoana isika no asaina hanao zava-dehibe izany fiambenana izany? Nahoana, inona ny antony? Ary ny faharoa dia hoe ahoana ny fomba hanatanterahantsika an'izany? Ahoana ny hanatanterahantsika an'izany hoe miambina? Mazava manko hoe miaritory. Inona daholo ny tokony atao amin'izy fa tsy hoe miambina dia miaritory eo fotsiny. Mazava amintsika ny roany zany izay alohan'ny alantsika eto amin'ity tranon'Andriamanitra ity.
voalohany ry havana dia izao, mila manao zava-dehibe ny fiambenana amin'izany fiaviany Jesosy Kristy izany isika, satria ny antony dia baiko ny Jesosy io, baiko ny Jesosy Kristy izany. Eto amin'ity soratra masiny ity efa novakitsika teo, na mafisiny resaka mpianatra izy, fa any amin'ny farana izy dia mbola niteny hoe tsy inareo avao fa ny ndaty rehetra izay kila ndaty dia hitaliliana manao hoe miambeny. Azafady amin'ilay mivadika kely fa ohatr'izay mihitsy ilay izy, ny olona rehetra dia ilazana hoe miambeny. Arak'izany zany dia didy napetraka Jesosy, tena baiko ny Jesosy io. Isika mantsy mahafantatra didy sy baiko napetraka Jesosy maromaro. Ohatra any amin'ny filazantsara ny Jaona, didy vaovao no omeko anareo dia mba hifankatiavanareo, mifankatiava tahaka ny tiavako anareo. Misy baiko anankiray izay koa izay tena hiazaka zahantsika fiangonana fatratra any amin'ny Matio 9:20 any, mandehana mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra, dia manaova batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka, ny sakramenta rehetrarehetra. Ao an'ny Matio 5:5, 6, 7 ilay fampianarana tany an-tendrombohitra, dia misy baiko ao, tiava ny fahavalonareo, tiava izay manenjika anareo, dia miena baiko ohatran'izany be dia be isika, dia falo mihitsy zany isika miezaka, na dia olona efa manahirana izao aza dia miezaka ianao mba hity azy. Fa aza dino ry havana fa baiko mitovy amin'ireny mihitsy ity tenenin' Jesosy ity, ka tsy ho ataontsika hoe ity ohatr'izao dia ity ohatran'izao. Tsy hoe hiazakazaka hitory filazantsara zany isika nefa ny tenantsika aza tsy miambina, fa baiko mitovy laharana izany. Ka amafisiny tena antitra ny terina eto, tsy ny angavy i Jesosy eto, inareo hoe mba miambena, fa tonga dia hoe ho an'ny rehetra miambena. Noho izany ry havana, tsy maintsy ataontsika fiangonana zava-dehibe izany fiambenana izany noho ny fiaviany Jesosy Kristy izany. Tsy anjeny andro lava isika, tsy ho varim-bariana, fa tena ao anatin'ny fiainantsika fiangonana izany. Ary rehefa dinihana ny filazantsara manontolo, tsy le efatra ihany zany fa hatrany amin'ny epistily, hatrany amin'ny apokalipsy dia izao, tena hevitra fototra ao anatin'ny fiandrasana mihitsy izany fiambenana izany. Tena hevitra fototra ka tsy fanentanana no atao, sahala amin'ilay fanentanana rehefa misy hetsika ao ataon'ny fiangonana, rehefa misy zavatra ao atao, tsy fanentanana tsotra fa tena baiko io. Haitsika tsara angamba ny tantaran'ny Virjiny folo, haitsika tsara iny. Ary raha mikisaka tsika, haitsika tsara ny tantara ny ry Petera sy ry Jesosy tao a Getsemane. Ao no Jesosy tamin'ny Petera, miareta tory anareo ka mivavà mba tsy hidiranareo amin'ny fakapana. Tena fiainana kristianina zany, ka tsy hoe hiangaviana isika na entanina isika hiambina, fa men Jesosy baiko isika hiambina ao anatin'izay. Dia mitohy hatrany amin'ny epistily rehetrany hoe ny fampiorenana finoana, dia miambina isika mba hiorina amin'ny finoana. Tsy azontsika hialana na hisalasalana tsony zany hoe ahoana marina ary izy ity, atao sa tsy atao, hiambina sa aleloia eo ihany. Tsy ary havana, tsy azontsika fiangonana hisalasalana intsony zany na hiemorana, fa baiko ny Jesosy mitovy amin'ny baiko rehetra ny hoe tandremo miambeny. Ary ry amin'ny farany eriana mafisina hoe tsy anareo ihany no ilazako izany, fa ny olona rehetra ilazako hoe miambena. Izay ny voalohany, izay zany ny antony tsy ahafahantsika miala amin'io, baiko ny Jesosy io, ka tsy manan-tsafidy ohatran'le 10 minitra teo isika hoe sao dia tokony ity, fa mila miambina isika, tsy fanentanana, tsy fiangaviana, fa baiko ny Jesosy, didiny Jesosy Kristy mitovy amin'ny baiko rehetrarehetra ny hoe miambena. Fa ny faharoa dia izao, eny ary resy lahatra tsika fa hiambina zahay, hiambina tsika, hiaritory sika. Izay moa zany ny dikany eo hoe hiaritory. Ahoana ary ny fomba hiainana an'izany? Ahoamba ny fanatanterahana ilay hoe miambina? Ny hevitra ao anatin'io hoe miambina io ry havana dia izao: maharitra miasa, maharitra miasa.
na hoe miasa amin'ny faharetana, miaritra miasa ka ilay asa atao dia asa sady vita tsara no atao tsara. Ny teny grika nazahoanan'izy io mantsy dia teny grika manao hoe grégoreo, nazahoany ananarana hoe grégoire. Elana tsiny raha sendrasendra misy anarana mitovy. Dia hoy isika efa Stiva sy Kevin sy Anna ane zao pastera malaza fa zany Grégoire zany efa anarana efa tonton zany. Tsia, tena tsara ny hevitra zany, miambina vigilant ny dikan'izany anarana hoe Grégoire na Grégoreo ny teny grika nazahoana azy zany. Dia izao ny olona miaritory zany, ny olona vigilant dia olona mijery tsara, olona caution tsara ary manao sy mamita asa tsara. Fanoharana akaiky ny tonga dia raisitsika mba hampazava azy tsara. Mpitahiry volan'ny sampana na ny fiangonana ny mahay azy ity. Rehefa manao compte ianao amin'ny andro alina be, efa te hatory be, mety le compte sa tsy mety? Sahiry ina ihany ary ty zavatra ity. Raha atao am-piangonana ianao azo tory na rendremana, maheno toriteny fa tsy dia tena maheno tsara. Dia iny moa le anaovan'olona fampimehezana hoe niteny pastera hoe mitsangana ohatrao dia nitsangana tampoka satria azo tory. Ohatran'izay le izy tsy mandeha amin'ny zelonina satria tsy niasa nefa tsy ao tsara, tsy niambina tsara, tsy niaritory tsara. Dia raha mpiambina ny tanàna zany izy dia tsy hoe mandrimandry na mody mitsangana fotsiny fa izy efa ohatran'izay ihany, fa tena miambina tsara, tena tompony tenany tsara, afaka mijery tsara, mahita ny zavatra rehetrarehetra. Dia io moa zany ho an'ny olona mpanao azy dia somary misotro kafe kely indraindray dia tena ao tsara ao anatin'ilay izy. Ka izay mihitsy zany ny hevitra eto, maharitra miasa fa le asa atao tena asa vita tsara. Sekolalady sy ny ankizy sy ny tanora no mahita an'izany hoe any an-dakilasy any rehefa ao anatin'ilay ora te hatory iny dia sady manenjika manoratra ihany, fa rehefa jerena amin'izay le soratra tonga any an-trano, raha tsy niakatra dia nidina ary mikorotana mihitsy. Ohatr'izany zany le hoe miasa ianao fa tsy ao amin'ny faharetana, fa le eto zany sady miaritra no mahavita asa tsara. Misy zany ianao dia mikiry fotsiny manao an'ilay asa fa tsy mandeha, fa tsy ohatr'izany zany le eto, fa tena maharitra miasa tsara dia mahavita asa tsara ao anatin'ilay miaritory. Zay zany ry havana no fomba hiatrehantsika an'izany no hoe raha mibaiko Jesoa hoe miambena dia izao, ataovy ny asa, ny zarazaraina mantsy le asa nomena fahefana, dia ny sasany nomena anjara asa fanompoana, dia ny mpiambina ny vavahady kosa hoy izy nasaina niambina tsara. Ahoana amin'izay zany ny fanatanterana teo, samy nanao ny asany izy rehetra, samy nomena baiko anao ny asa tsara ary tena vita tsara sy atao tsara ny asa, fa tsy sahala amin'izay fanoharan'izay hoe mikiry fotsiny te hanao an'ilay compte na te hanao an'ilay soratra nefa lay vatana, lay maso efa mikipy, efa tsy mihiratra intsony. Aza dino anefa fa ndraindray koa misy miaritory fa tsy mahavita na inona na inona. Ka le miambina eto zany dia fitambaran'izay zavatra anankiroa izay. Miaritory kanefa maharitra amin'ilay asa zany, dia ilay asa atao vita tsara. Mandra-patonga ny 2018 zany tsika dia tsisy matory, 2118 azafady, tsisy miaritory, tsisy rendremana, tsisy tehiroro-mafy, fa tena mijoro tsara ary miasa tsara ao anatin'izany rehetrarehetra zany. Indraindray mantsy rehefa reraka na rehefa avizana dia izay no mahatonga an'ilay hoe efa tsy vita tsony le compte dia diso foana, tsy mety marina. Ohatr'izay koa le soratra ny mpianatra teo, izy mikiry fotsiny fa efa tsy tratra intsony. Fa eto zany dia tena hoe maharitra manao an'ilay asa ianao, ary ilay asa vitanao amin'io maharitra io, asa tsara, asa vita tsara ao anatin'izay rehetrarehetra izay. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo, tsy vitantsika fiangonana zany vinantsika zany,
so dia hevitritsika hoe kary pastera zany manao an'izany fa isika kristianina isika fianakaviam-ben'ny fiangonana no miezaka manatratra an'io tsy vitantsika zany raha ohatra tsika ka sady rendremana no miasa raha ohatra tsika ka sady matoritory no miasa ary mitodika manokana aminareo fimpizaidy azonareo tsara ngamba ny tiana lazaina mety misy taona ihany rehefa mankafy ny mpitendry zava-maneno izay dia ohatra mikipikely izay izy fa tsy matory izy akory amin'iny ary tsy hoe mandra-pavita ny hiry ianao ny afaka manao an'izany na amin'ny asa fanompoana rehetra no manao an'izany fa mila fimpizaida maharitra amin'ilay asa ary ilay asa dia vita tsara ny dikan'izany zany dia izao ry havana tsy aitraitra na hoe décoration fotsiny na hoe mba fitite ho ambiance ny ao anatin'ny asanareo fimpizaida tsy izay fa tena asan'ny fiangonana ain-dehibe ny fiangonana ny zavatra iantsoroanareo dia mirarisoanareo dia mampirisika anareo anatin'izay no hoe maharitra amin'ny asa mahafimpizaida ianareo fa tsy asa zara fa vita koa nefa ao anatin'ilay faharetana fa asa vita tsara misy taona antsonana dia andro fotsy azy andro fotsy moa zany ny filazana azy any aminay le ohatra hoe misy faty andavanandro na misy mariazy dia atsona hoe iza zany afaka hitendry amin'io mila maharitra ary vita tsara fa tsy hoe fa andro anina koa dia mbola fampiantsoantso amin'izao fotoana izao ihany mampahery anareo dia mirarisoa anareo amin'izay ny hoe ny anjara asantsika fiangonana amin'izay anjara anareo manandrify anareo izay dia izay miambina ka maharitra amin'ny asa izay nanendrena anareo nanoloranareo tena ary ny asa izay ataonareo kosa dia sady atao maharitra zany kanefa asa vita tsara mba hatanterantsika an'izany hoe baikon' Jesoa miambina izany miantoka ny kalitaon'ny fanompom-pivavahana atao anatin'ny fiangonana anareo ohatra izany koa ny STK sekulalady ny safifa rehetrarehetra samy manana ny tandrify azy daholo isika dia izay asa manandrify antsika izay zany dia izay mihitsy ny hoe miamby na manao an'ilay asa amin'ny faharetana miasa maharitra ka le asa na dia efa hoe maharitra be azy ianao anatiny ao mety miharitra zavatra betsaka ianao fa ilay asa kosa dia tsy maintsy atao vita tsara amin'izany rehetra izany ry havana malala rehetra amin'ny tompo raha faranana zany dia izao goavana ny zavatra napetraka Jesoa amintsika izay nofiditsika ho tanterahana ihany koa ny fimpizaida manana ny anjara asany manokana amin'izany atao hoe miantoka ny ain-dehibe ny fiangonana izany fa isika kristianina tsirairay koa dia izay miezaka manatratra an'izany baikon' Jesoa zany isika dia ny hiambina ka haritra hiasa tsara asa vita tsara tsika zany zao any Atsiombe any betsaka ny asa miandry antsika any dia tsisy miala eto fa samy eto tsika mandra-piverin'i Jesoa manao an'io asa izay natsorintsika io dia miasa amin'ny faharetantsika zava-dehibe dia ny hoe maharitra amin'ilay asa isika ary vita tsara ilay asa n'Andriamanitra ao anatin'izany rehetra izany ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo fomba hiatrehantsika ny asa n'Andriamanitra izany maro ny asa nakinina amintsika mandra-piverin'i Jesosy Kristy dia izay zany no hoe baiko azontsika ny hiambina andeha ho tanterahantsika ary raha miambina isika ny fomba hiatrehantsika izany dia tsotra ihany no hoe maharitra amin'ny asa izay manandrify antsika isika ny asa fanompoana zany ary manatanteraka izany amin'ny faharetana tanteraka ka na dia miharitra na dia manao ahoana ny fotoanana ny zavatra misy ny asa andrasana amintsika eo dia asa atao asa vita tsara fa misy taona misy olona manonofy efa nisy olona ny tantara hoe nanofy ny fo izy dia nanala ho tamin'ny coupe-ongle tena afaka le ho tena vita tsara fa tsisy mihorirandrirana nefa izy matory fa manofy manao zavatra fa tena afaka vita tsara dia tsika ve dia ho ambakan'ny olona matory mitsangana amin'ny fo dia manofy fa ho ny soratra masina ao amin'ny Efesianina 4 andeha jerentsika maranantsika azy Efesianina 4 andininy 10 ary havana Efesianina 4 andininy 10 iarahantsika
rehetra mamaky amin'ny anaran'i Jesoa. Fa asany isika voaforona tao amin'ny Kristy Jesoa mba hanao asa tsara izay namboarin'Andriamanitra rahateo mba hanandehanantsika eo aminy. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen.